rehaka mafy izay ho fandraisanay anareo a dia afaka tonga soatranareo amin'ny fotoana rehetra dia andao hanombokatsika hiaraka hivavaka aritsika aloha hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay a feno fisaorana anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay menao tombony manokana hoe ao anatina zoma tolakandro toy izao dia manana fotoana kely hiainonana zany mpanjaka sy tompony tompo ilay nahary anay fa tsy hoe nahary anay fotsiny fa ilay manana planina tsara tareo amin'ny fiainanay dia sady tianao ampitaina aminay zany planinao zany dia faly ery zahay manana an'izao fotoana izao a misaotra fa fahasoavana zany misaotra nandamina ny fandaharam-potoananay rehetra misaotra anao ihany koa zay ny amin'izay efa nataonao tamin'ny fiainanay hatramin'ity izay miteny androany ity sy izay mbola ho ataonao ihany koa misaotra tompo fa na dia tsy hitany masonay azy ianao dia fantatray loatra fa mijery anay ny masonao mitsinjo anay ianao ary miditra antsehatra ianao enina dia mety tsy mahatoky ary zahay amin'ilay fiainanay ianao mitoetra mahatoky hatrany hatrany a misaotra andrehetra manontsainy io tsindray izay rehetra ary a dia miaraka mangetaeta anao zahay mampianaranay anananay an'izay finoana sazay te androso amin'izany mihitsy zay tompo a mba tsy hanana tokoa mba tsy hirorosaina ary mba tena hoe hitatra tokoa dia tokoa ny atsy anatin'ny sainay aty akan'ilay fisainanao akan'ilay zavatra tianao atao amin'ny fiainanay dia androandray ary amin'ity anio ity a mampianaranay a mitenena aminay a vonina iainanao zahay fananao no mampianatra anay tsirairay avy manokatra io mason'ny fananay io a manambara aminay ny fahamarinany teninao ny feo izay mety manelingelina anay na avy eo ivelany na afa-tsy anatinay aty dia hampanginay amin'ny anaranao enao no hoeninay eto a amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mbola ao anatin'ny tarigetra mpiainana lehibe hatramintsika sy ianao mandritra ny taona mihitsy a ny tarigetra mpiainantsika averintsika sy ianao leo amin'ny Korintianina faharoa toko 5:7 ny tapany voalohany hoe ataotsika ho voninahitsika mba hankasitrahany atsika dia mahatsiaro tsara isika hoe ny fomba ahafahan'Andriamanitra mankasitraka atsika Hébreux 1:21 tsy misy afa-tsy amin'ny finoana rery any dia zany misy no iombonantsika te hitompontsika hiaina amina finoana sa vivre une foi audacieuse zay izy amin'ny teny frantsay miaina finoana sa finoana tena hoe andao fa fantatro rangany Andriamanitra zay amin'ity anio ity zany ny zavatra ho resantsika faefatra santsika amin'ity anio ity a ny zavatra resantsika anio dia izao hoe andao isika ho sa manome ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra sa manome ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra zay ny lohahevitra iarahantsika sy ianao mianatra mba ho tonga fiainantsika sa manome tsara indrindra ho an'Andriamanitra antsika sy ianao azontsika tsara zay hoe manome zay famazana ny ambokambon'izay le omentsika ka le izy ohatrany tsy maintsy atao dia ndao fa omeny fa amin'ity anio ity hianatra an'izay mihitsy tsika hoe sa manome tsara indrindra ho an'Andriamanitra ny zavatra mila hisarihako ny sainao ety am-piandohana mila tadiditsika dia izao hoe tsy maintsy hifarana ry sakaiza amin'ny fiainantsika eto ambonin'ny tany samy mahafantatra an'izany daholo isika mety be da be ny olona tsy te halala an'izany na tsy mahalala an'izany fa dia raina ny tompo fa tsara be mihitsy no mitadidy an'izay misy tenin'Andriamanitra ny amin'ny Petera faharoa any toko 7 tiako hiarahantsika sy ianao mijery ety am-piandohana Petera faharoa toko 7 ary amin'ny 10 hatramin'ny 12 Petera faharoa toko 7 10 hatramin'ny 12 izao ny soratra ao vakiko amin'ny anaran'ny tompo hoe fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany a ny lanitra dia ho lasa mifirimorimoana mafy ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy
koa raha holevina toy izany zao zavatra rehetra zao dia olona tokony manao ahoana moa zany nareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panaraka n'Andriamanitra sady manantena no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra izay ahamay sy ahalevina ny lanitra ary andoro sy ampiempo ny tenany zavatra rehetra. Raha fezina tsotra ilay tenenin'i Petera hoe rehefa fantatrao fa eo avy tsy maintsy ho avy izay fotoanan'ny fiafaran'izay ary efa tenen'ny tenin'Andriamanitra amintsika tsara ny zavatra hita ny masontsika rehetra tsy maintsy hifarana daholo tsy hisy intsony fa ho leviny hafa ny hita ny masontsika rehetra dia ny dikany ahoana hoe Petera mitoe-po tokony ananantsika manoloana an'izany dia hoy izy hoe andao sady manantena miandrandra mafy izany no manafaingana ny fiavian'Andriamanitra ilay izay andron'Andriamanitra izay. Raha ohatra ka fezintsika izany dia ity hoe andaontsika senao hanao tsara indrindra azontsika atao hanafainganana ny andron'ny tompo io. Tsy haiko aloha ianao fa ilay fiainana ankehitriny tena matsembo-dratsy indraindray sa hoana misy fa misy mifampiresahako amin'ny mpiara-miasa ao mipetraka kely tao amin'ny TPF tao dia za mifampiresahako amin'ny mampitekikika mihitsy tsy soavy amin'izay fa tadoleo fa misy an'izay aty anaty aty fa ny teny mitompo tsy mijanona amin'izany leo zany ka fa hoy izy hoe andao hanafaingana dia ahoana ny atao manafaingana an'izany andaontsika senao anao ny tsara indrindra azontsika atao mba hanafainganana an'izay manafaingana ny fiavian'ny tompo moa ny fahafantarany manodidina antsika hoe tena tiany Jesosy izy ary tena halan'i Jesosy fahotany ary Jesosy manomana fiainana mandrakizay ho azy izay ny dikany hoe mitoro ny filazantsara ravako dia izay ilay manafaingana izay fa ny zavatra tiako tsindrina aminao tsara zany amin'ity androany dia izay hoe andao aritsika anana an'izay toe-tsaina izay hoe za andehanao ny tsara indrindra azoko atao amin'ilay isan'andro izay ataontsika rehetrarehetra dia andao hanao tsara indrindra. Rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra isika dia andalan-tsoratra masina maro no manindry an'izany mihitsy mitondra antsika hanana an'izay toe-po izay tsy manana an'ilay toe-pondra malagasy amin'ny hoe fotsiny hoe fandraisana anjara ny zava-dehibe za toe-pondra malagasy zany mahatonga an'ilay tsy mety mandeha ilay fiainana fa tomin'ny tompo mihitsy tsika hoe ianao rehefa manao zavatra andao tena ny tsara indrindra any aminao mihitsy no atolotrao. Raha mijery teny any amin'ny Petera faharoa zao tsika toko voalohany ndao jerentsika ny andininy fahadimy hatramin'ny fahavalo. Petera faharoa toko voalohany ary amin'ny andininy fahadimy hatramin'ny fahavalo. Izao ny tena ny tompo ao hoe koa noho izany dia hoy izy hoe manaova izay zotom-po rehetra kosa nareo. Amin'ny dikateny hafa mijery teny frantsay tsika na teny anglisy miteny an'io dia miteny mihitsy hoe amin'ny version anankiray izay zao miteny hoe do your best ny dikany hoe ataovy ny tsara indrindra any aminao izay ilay hoe manaova izay zotom-po rehetra kosa nareo dia nonao nge ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina amin'ny fahatanjahan-tsaina nareo dia fahalalana ary amin'ny fahalalànareo dia fahonoana-po amin'ny fahonoana-ponareo dia faharetana amin'ny faharetanareo dia toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny toe-pananareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra fa raha anananareo izany sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy ahavokatrareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Izany no tenan'ny tompo rehefa ananantsika izany le toe-tsaina mihitsy manomboka an'ilay izy le toe-tsaina hoe antsy hoe rehefa mino dia izay nandray no ohatrany za ngefa kristianina fa nga zay fotsiny dia davin'ny tompo aminao tsy hoe kristianina mpandeha any am-piangonana fotsiny anontaniana ianao zany inona ny andraikitra ao am-piangonana za mpiambana tsotra ka za mpiambana tsotra osia tsy tokony izy za mpiambana tsotra zany
tsy tokony isy an'izany raha ohatra ka voarainao tsara zay hoe ndao hiaina finoana satsika mampitombo ny finoantsika mihitsy izay fisainan'izay hoe za ranga rehefa ino an'ity jesosy ty a tonga dia inoko total fa tsy hoe eny efa miny any zay maka an'ilay tsara indrindra andao koa tsika mbola hijery teny any amin'ny ohabolana any fahatelo ao amin'ny ohabolana fahatelo ao andiny fahasivy sy ny fahafolo dia zao ny tenany tompo amintsika ohabolana fahatelo andiny fahasivy sy fahafolo hoe mankalazany Jehova mifanananao sy amin'izay voalohany bokatrao rehetra ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary oatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao zao tenin'Andriamanitra zany tsy mandainga io tenin'Andriamanitra io tsy possible mandainga indraindray tsika senao sadakadakatra tenin'ny secte zany tsisy tenin'ny secte arsia tenin'Andriamanitra io inona ny zavatra tenenin'ny tompo amintsika andeontsika senao hianatra anome ny tsara indrindra voalohany indrindra ho an'Andriamanitra tsy hoe atao kalozy le izy dia aiza madinika ary anao rakitra ameo madinika misy madinika gany aminao any fa maheno zany hoe za mampieritreritra mihitsy ngela izy mampieritreritra manahoana zany raha ohatra zany ny fomba ataon'Andriamanitra rehefa manome antsika izy ao an-danitra ao anome anazy raha sy aloha atakaliko ty tsy le tonga dia le tena omana fa atao an'le ty eritreretiny hoe zany Andriamanitra rehefa mity antsika dia ny tsara indrindra ny nataony ane ny tsara indrindra Jesosy mihitsy ny nomeny antsika dia mampianatra antsika izy hoe andao omentsika azy ny voalohany amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika raha misy zavatra tianao hitahin'Andriamanitra anao andeha ataoko hoe ny asanao ohatra atao voalohany amin'izay Andriamanitra fiainam-bolanao atao voalohany ao Andriamanitra fiainam-pitiava atao voalohany ao Andriamanitra zay tianao hitahin'Andriamanitra anao fa marina zato isan-jato io tenin'Andriamanitra io rehefa petraka ao voalohany amin'izay Andriamanitra ankalazao mihitsy izy atolory azy le voalohany fa tsy le hoe raha misy ambony dia ataoko fa tsy le hoe fomba ny manankina ny fiainana amin'Andriamanitra nefa au fond tsy hakinao amin'ny akory rehefa tena lany aika ianao dia zay anao mitodika any marina ny tenan'ny tompo feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary oatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao donc mbola hijery tenin'Andriamanitra ray ihany sika any amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo zao ny tenin'ny Paoly tamin'ny Timoty ao Timoty faharoa toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo hoe mahazo toa amin'ny teny gasitsika izy hoe mahazo toa rehefa jerena amin'ny teny fototra io mitovitovy tsara amin'izay resaka hoe manomeza ny tsara indrindra mikeleza aina zany hoe rehefa manao ianao ainao zany teny gasitsika zany amin'ny dika teny ombonany hoe mikeleza aina mikely aina manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazatoetra dia mpiasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny fahamarinana ina zany ataontsika sianao hifantoka manao ny tsara indrindra mikely aina andao amboarintsika ohatr'izany mihitsy Jesosy te feo ny toe-poko mahandro vary ianao dia mikely aina manao ny tsara indrindra fa tsy hoe mahandro vary koa veritiana dia hikelezanay zavatra rehetrarehetra ataontsika kolotsaina vaovao tian'Andriamanitra mihitsy ho aty anatintsika le hoe te hiaina finoana za rehefa manao dia atolotro tanteraka io rehetrarehetra io zay le toe-tsaina zany tian'Andriamanitra atao ananantsika mifantoka manao ny tsara indrindra amin'ny ataoko rehetra mikeleza aina ho ny tenan'ny tompo manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra hiaingantsika senao manokana amin'ny tsian'ity ao amin'ny Timoty faharoa ao toko faharoa Timoty faharoa toko faharoa ny andin'ny fahatelo hatramin'ny fahafito
Timoty faharoa toko faharoa andiny fahatelo hatramin'ny fahafito. Ao ane vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany tenin'Andriamanitra izany zao ny voasoratra ao. Miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharaha an'izao fiainana izao mba hahafaly an'izay efa mifidy azy miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Mianatra manana finoana satsika manolotra ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Misy karazan'olona anankitelo ianarantsika amin'ny texte io androany. Saratsaronao raha efa teo ianao tamin'ny firy roa taona lasa ve sa firy taona lasa tsika nianatra an'izay ihany koa fa raisitsika tsara ao anatin'ity sehatra ny hoe hitombotsika amin'ny finoana saty izao izy amin'ity an'ity. Misy karazan'olona anankitelo ndao hiaina finoana sa tahaka ny miaramila mpiantafika, izay ny voalohany. Tahaka ny miaramila mpiantafika, ny faharoa tahaka ny atleta mpiazakazaka. Tsy haiko na teny gasy tsara izany atleta izany fa azonao izany rangahy. Atleta tsy ilay olona analabaka mandeha micross maraina iny izany tsy izay fa atleta tena hanao compétition. Manana finoana sa daholo reny olo reny dia hianarantsika senao manokana androany. Ary ny fahatelo andao hiaina finoana sa tahaka ny mpamboly mpiasa tany. Rehetra ireo dia samy miaina finoana sa avokoa. Nitanjontsika senao hoe any an-tanako anao hatrany hatrany. Ny zavatra tena mampalahelo indrindra ingeo tsy hoe maty ny olona anankiray dia mampalahelo be. Eny mampalahelo be rehefa maty ny olona satria tsy eo intsony eto ambony tany izy. Fa raha efa nanana an' Jesosy izy aloha dia any an-danitra dia tsara be. Fa ny tena mampalahelo angery sakaiza dia tsy resaka fahafatesana fa raha hoe verivery foana hono izany ilay fiainana nomen'Andriamanitra ho antsika. Izany tena mampalahelo. Ny fiainana verivery fotsiny. Dia izany mihitsy ny anentanako anao hoe andao maka fanamby mba tsy ho verivery fotsiny. Ilay androntsika isan'andro. Hoy tsara ny any amin'ny Efesianina any toko fahafiry, toko fahadimy, ary amin'ny andininy fahafiry, 5:12 safiry iny 7:10. Ary araoty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Le hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa vidio mihitsy ilay fotoana fa tsy miverina intsony. Ny zavatra tsy miverina intsony amin'ny fiainantsika dia fotoana. Zao ihany izao misy an'izao. Dia ndika andao ararotiny hitombona iainana finoana sa dia hianatra aritsika senao voalohany. Ataontsika senao mianatra ny finoany miaramila. Ndao andrinika amin'ny miaramila tsika se. Miaramila zany ty fa tsy polisy somary samihafa kely. Ny miaramila tena natokana hoe hiady, izay ny dikany hoe miaramila. Miaro ny faritra misy azy izany ny asa militaire na hoe soldat. Miaro an'izay firenena na sehatra misy azy. Misy zavatra anankitelo tsika ho zarainanao anatin'ity hoe mianatra ny finoana miaramila itsika. Manana finoana sa mantsy zareo ireo. Ny zavatra voalohany dia izao. Tsy maintsy faritantsika aloha hoe vonina ho faty ho aninona ary tsika senao ty ohatra ny miaramila. Matoa ny olona anankiray ny antsika senao aloha aty Madagasikara tsy haiko loatra fa indrindra raha hoe amin'ny tany miady dia ataontsika hoe any Amerika ohatra zany izao hoe miditra ho miaramila ilay olona dia mahazo an-tsaina tsara izy zany izay hoe alefa miady amin'ny fotoana tsy ampoizina. Ary ny dikany hoe alefa miady mety ho faty aho zany. Sa tsy izay? Izay ny dikany hoe miaramila. Tsy maintsy faritantsika tsara zany tahaka ny miaramila hoe vonina ho faty ho aninona raha tsy manana zavatra tsara lavitra tsika ao anatintsika ao noho ny haitsika. Tsy
tsy possible anao miaramila zany ianao. Hitanao ny miaramila manana zavatra manan-danja lavitra izy, mihoatra ny ainy, manana valeur sotoavina hoe zava-dehibe aminy kokoa ohatra ny tanindrazana. Zany zao ny miaramila zany ny teneniny rehefa hoe manao fanekena zavatra zany izy dia misy an'izay hoe ho an'ny tanindrazana zay hatrany maty ho an'ny tanindrazana. Any anatiny any zany indrindra moa rehefa iny fa misy korotana eo amin'le tanàna dia mahery fo mihitsy izy hoe vonona ho faty ho an'ny tanindrazana. Ohatr'izay indrindra miaramila zay. Dia tsy kasenao koa tena ohatran'izay mihitsy. Raha ohatra zany tsy kasenao ty ka tsy vonona ka tsy vonona ho faty ho ana zavatra fantatritsika hoe mety tsara indrindra dia tsy vonona hiaina tsara mihitsy tsika. Eo zany zao ny anontaniako ianao ty zany zao vonona ho faty ho an'inona? Tany amin'ny voalohany taona tany any resaka taminao an'izany hoe raha tsy vonona ny ho faty tsara ho antsika senao tsy afaka ny hiaina tsara eto ambonin'ny tany eto. Androany zay zavatra teneniko anao mihitsy hoe tsy vonona hiaina tsara ianao eto ambonin'ny tany, mandra-pahatonga ny fotoana hoe fantatrao fa hoe vonona ho faty ho an'inona ary ianao. Raha miaina fotsiny ny olantsika mihitsy eto amin'ny firenentsika, ohatrany hoe tena hoe mitady hoanina ny hoanina isan'andro dia hoanina isan'andro, tsy manana an'izay zavatra hoe tena manan-danja za vonona ny faty ho an'izany mihitsy. Zany ingeravako ny nampijoro ny fivavahana kristianina teto Madagasikara azonao tsara fa nisy ny antsoina hoe martyora, tena hoe vonona ho faty ho an'ny finoana izy, finoany an'io Jesosy io. Amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ohatrany tsy tena misy an'izay. Tsy possible manana finoana satsika raha tsy ananantsika mihitsy zay hoe za vonona ny ho faty ho an'izany Jesosy zany vonona ny ho faty amin'ny fankatoavana azy satria fantatro izy, fantatritsika, fantatrao tokoa ve izy. Ny zavatra voalohany zany raha te hianatra ny finoany miaramila isika dia tsy maintsy faritantsika aloha hoe vonona ho faty ho an'inona ary tsika, vonona ho faty ho amin'inona. Ndao tsika hianatra amin'ny Jesosy mihitsy nanome ohatra ho antsika eo amin'ny jaona toko 5:7-7. Hoy ny tompo miteny hoe jaona 5:7-7 tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ny ahafahanao mandrefy ny fitiavan'ny olona anankiray dia ny fahafoizana ataony aminao. Raha ohatra ka tsy fohy noho ny fotoanany fa hoy izy hoe aleony manao jeu vidéo toy izay mampiaraka aminao ohatra zany, tsy vadabla loatra zany any ry tanora malala. Raha ohatra ka tsy mahafoy izy ny andeha aleony mihinana lasopy ho anazy toy izay mividy cadeau d'anniversaire ho anao, ny fahafoizana ary se no ahafahana mahita hoe atraiza ny fitiavan'ny olona anankiray ary eo mihitsy ny nanam-porofony tompo amintsika. Zay ange ilay ohatra tsara tareo amin'ity hoe manomeny tsara indrindra ity satria fantatrao moa Andriamanitra tena izy mihitsy no vonona ho faty ho antsika, dia tsy hoe vonona fotsiny izy fa tena maty ho antsika mihitsy satria tiantsika tsy ho very mandrakizay. Dia zay mihitsy zany le tiany atao koa ny anatin'ny fotsika sy ianao ohatran'i Jesosy hoe vonona ho faty ho an'ilay tiany ho antsika sy ianao. Ny fahafoizana no andrefesana ny fitiavantsika. Dia andao ny sainara ny fitiavantsika n'Andriamanitra atraiza zany ny fitiavantsika ny tompontsika ity, inona ny foitsika ho azy. Averiko aminao tsara ho le fahasamihafana amin'ilay hoe mahafoy sy ny manary. Misy fotoana manary zavatra tsika fa tsy mahafoy zavatra.
averiko aminao zay ohatra zay fa niteneniko taminao ndray mandeha iny hoe raha zany zany tsika miteny dao tsika hanome zavatra ho an'ny olona traboina ohatra sokafanao ny armoiranao a dia jerenao ny ao anatiny ao aiza ty tsy ilaiko tsony ty koa dia amenao dikan'izany inge raha afako dia narinao zany le zavatra satria tsy ilainao intsony tsy hoe nahafoy ianao fa nanary impirimpiritsika sanao ohatra zany ny zavatra ataotsika amin'ity hoe manomety mahafoy ny tsara indrindra raha afako zay ny andrefesana ny fitiavana zavatra faharoa ianarantsika amin'ny finoany miaramila ny miaramila raha afako a dia mahafoy ny zavatra tsara eny aminy mahafoy a le anazy tsy miazona ny anazy zay mihitsy le zavatra ilaitsika tao amin'ity hoe finoana sa manomeny tsara indrindra mila afoytsika le mety amintsika zay ianao nge ny miaramila ny miaramila mahafoy ny libertéany mahafoy ny fahalalahany ananany dia manaiky izy hoe zara nga baikobaikoya zay nge dika miaramila manolo tena hoe zany dia hiditra ao anatina olona mibaiko a tsy zay tiako fa zay tiany ao anatiny ko zay midikany hoe milatsaka ao miaramila ary zay midikany hoe miaramila ny jesosy tsika senao tsy zay tiatsika tsony mahafoy ny fotoanany izy mahafoy ny heriny izy mahafoy an'izany rehetra izany ary ny lalina vonona izy amin'ny fotoana rehetra vonona ndeha izy a na amin'ny fotoana mangatsika na amin'ny fotoana mafana tsy manontany ny tenany mihitsy izy hoe teanao an'izany ve zara sefo tsisy manontany an'izany fa efa mamboatra saina manokana mihitsy ny miaramila zay ny rehefa ny mandeha any amin'ilay fiofanana voalohany atao amin'ny zareo reny amin'ny volana maromaro voalohany a dia tena hoe famolahana ny sitrapo fa zay mihitsy nge tediavin'ny tompo amintsika ao anatin'ity hoe ndao iaina finoana saty e folan'ny tompo ny sitrapotsika se le mbola te kikika hoe tsy mety amiko mihitsy oviana zao ianao ny tena an'izany farany tsy mety aminao mihitsy ny raharaha efa mivonona amin'ny fahasarotana trany ary zao ny lalina ao anatiny io tsy ho an'ny tenany anaovany azy tsy ho an'ny tenany fa ho an'ny hafa zay miaramila zay dia zay mihitsy ny ianarantsika sy mivonona amin'ny fahasarotana mba hanasoavana ny hafa mivonona amin'ny fahasarotana mba hanasoavana ny hafa zany le toetsaina tian'Andriamanitra ampianarina antsika ohatrany ahoana indray zay ohatra ny jesosy ndray mihitsy zay andao hianatra amin'ny tompo mihitsy koa tsika ampianariny atsika le fomba fisainany vonona ny haritra mba hitondra soany hafa jesosy mihitsy ny exemple ny ohatra tanteraka ao anatin'izany tena hoe vonona ny haritra hatramin'ny farany mihitsy hitatsika tsara ny taratra zany a andeha amina herinandro masina zao tsika afaka kelikely herinandro vitsy a fa ny tompo ange miteny mihitsy hoe za nge afaka miantso légion na anjely anampy azy hiaro azy etsetra fa hoy izy hoe ho an'ilay tiana kely iny dia ho anao koa mantsy zany hiaretako ty zavatra te mba ho soa azy hoy ny any amin'ny Korintiana faharoa no teneniko anao voalohany toko fahavalo dia ny fahasivy fa io jesosy io dia nanaiky nampahantraina nanaiky ho malahelo tonga malahelo mba hampanankarena atsika ny alahelo ny fahantrany ohatran'izay mihitsy jesosy io niaritra vonona niaritra izy mba hitondra soa atsika raha mijerytsika le tao amin'ilay Timoty faharoa nivakitsika tery am-piandohanany toko faharoa anjeny fahatelo hoy tsara Paolo miteny hoe miaritra ny mafiamiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy
tsy misy miaramila zany a ny antom-pisiny miaramila mihitsy dia hiakitra treflasea ndraindray na itsika malagasy zany ngamba mabe kolikoly fa mieritreritra hoe ay ao mihitsy ny tena satria ngamba hoe manotra eny azafady a manotra eny any amin'ny dahalo sy any an-dalandalana any dia mahazoazo kely osea tsy zany ny antom-pisiny miaramila ny antom-pisiny miaramila mihitsy dia hiaritra hosoan'ny vahoaka dia rena toko fa zany antom-pisitsika se miaramila ny tompo amin'ny efesana toko fahadimanjiny faharoa dia hoy ny tenin'ny Paoly ao hoe mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy anareo inona ny tiavan'ny Kristy atsika nanolorana ny tenany a ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana mihitsy atsika dia ohatran'izay koa zany andrasan'ny tompo amintsika sa mahafoy ny aty amintsika hanasoa ny hafa tahaka an'izay manoho ihany tsika senao zavatra fahatelo resantsika mikasika ny finoany miaramila ny zavatra mariantsika miaramila dia ity ny miaramila dia vonina trany amin'ny fiantsoana amin'ny fotoana rehetra tsy ampoizina mihitsy io fiantsoana io ohatry ny reny pompier koa zao dia mitovitovy amin'izany le mpiasany mpamono afo reny amin'ny fotoana rehetra rehefa misy ny urgence raha misy hoe raikitra dia tsy misy mihitsy hoe oka kely aloha zany mbola tsisy an'izany tsisy oka kely aloha fa tonga dia eo no eo dia vonina ntsika ny zavatra fahatelo sy tombontsika amin'ny finoany miaramila ahatonga antsika hiaina finoana sa tahaka azy ireo andao hoe sorintsika izay zavatra manelingelina atsika any amin'ny Hebreo any moa tenen'ny tenin'Andriamanitra zany milaza ny tompo hoe Hebreo toko fahafiry toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany andao esorintsika avokoa izay zavatra hoy tsara le teny hoe aokisika hanaisotra n'izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo atsika dia hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo amintsika izao fa ny miaramila rehefa aveo mbola hiresaka atleta mpiazakazaka fa zao aloha tsika mandinika amin'ny miaramila mihitsy hoe vonina amin'ny antso rehetra tsy miady hevitra hoe tsisy miaramila zany dia miantso général hoe mandeha mission ianao zao dia zao ay za kosa moa raha chef a tsy samy tegna zany raha chef zany akory ary izy oui mo général zay ihany niteniteneny zay ihany lalina be misy netsika sy amin'ny ty Andriamanitra fitiavana sy mpamindra fosy be fiantrana hieritreretatsika azy ty fa tsika be adihevitra be fa ahoana moa zany tompo tena zany mihitsy ve ny tena tianao lazaina aiza tsy haiko dolo zay teneninao eo oui mo général ihany mila tenenitsika dia zay ny finoana sa ahoana tsara se oui mo général atahoana zay misy aloha misy tenentsika mafy ahoana tsara izy zany oui mon général zay any ny teny miainga miaraka amin'ny Jesosy zay tia hita voninahitra ny tompo ianao fiainanao oui mon général ny fiainana zay vonina ny andeha foana le miaramila zay efa nyteneniko anao teo io zao fanontaniana tiako saintsaininao mety ohatry ny ahoana amin'ny fotoananao re sa amin'ny herinao sa amin'ny fotoananao amin'ny volanao amin'ny fahaizanao zao no ampiasainao amin'ny zavatra tsy ilainao akory afaka 5 taona sainao ny hoe misy zavatra andanianao fiainana be andanianao vola nefa afaka 5 taona raha dia efa tsisy dikany maika moa zany fa ho amin'ny mandrakizay ianao nefa dia andanianao ron-dovo fo maraina dia zay ao anaty lohanao ahitsio ny priorité anao ry sakaizy ahitsio ny lara-pahame anao fa miaramila amin'ny tompontsika se vonina tsara rehefa zavatra tsy ilaina apetra hoany zay ilaina ny atao zay fantatra hoe misy dikany mandrakizay zay ihany ny atsika senao zay ataotsika ho vonina itsika ny ankasitrahany atsika zay zavatra fantatritsika fa ankasitrahan'Andriamanitra
misy zavatra be da be mihitsy tsy ataontsika misaina an'io fanontaniana io a dia zay ny andratako azy aminao eo hoe firy a amin'ny fotoanantsika amin'ny herintsika amin'ny volantsika amin'ny fahaizantsika zao no ampiasaintsika amin'ny zavatra tsy ilaintsika akory afaka 10 taona nampisaina be anahy mihitsy zany tompo a misy zavatra betsaka azo ajanona azo soloina zavatra mampandroso andramokely fotsiny ane soloina zavatra mampandroso loandrayntsika senao mbola ao anatiny io ndrasy raha avy eo tsika vao miresaka ny atleta ohatran'i Jesosy zany tsika vonina oelingeleniny hitondra soany hafa vonina hivoaka n'le zone de confort tsika ny dikan'izany tsika senao mantsy amin'ity resaka hoe manome ty a dia hotsika hoe bien sûr anome rehefa tsy manelingelina loatra ny fiainanay ny aty amiko koa ty manome enonao tsara leo amin'ny anjeny faefatra amin'le Timothée faharoa no miaramila manafika ho izy dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharaha zao fiainan'izao mba hafaly izay efa mifidy azy ho miaramila ohatra le lazaiko taminao teo hoe inona zany zao ny zavatra afaka ajanonao ohatra ny mba hafahanao manana fotoana kokoa amin'ny zavatra misy dikany mandrakizay andao sain'izany inona ny zavatra mety afaka ajanonao tsy manao izay tsony ianao ohatra zany zao tsika miresaka andeha ataoko hoe manao Facebook tsy ratsy mihitsy manao Facebook tsy hoe ratsy fa zay maneutre anazy zay mihitsy raha afaka ny tena danger tena mampidi-doza ao anatiny tsy ratsy le izy dia saintsika ka tsy ratsy zany dia teo fa ataoko foana ok dia nefany misy fotoana miantso anao tompo anao zavatra dia tsy hainao akory izy miantso fa ianao variana be na ianao tsy te hiala amin'le ataonao dia tsy hainao ohatra fotsiny zany sea fa ianao no mahita miaraka amin'ny tompo vonina oelingelenina hitondra soany hafa zany no miaramila ny tompo zany dao indray tsika senao ary hianatra ny finoan'ny atleta mianatra ny finoan'ny atleta isika dia maki ny Korintianina voalohany tsika toko 5 ny anjeny 4:20 hatramin'ny 7:20 Korintianina voalohany toko 5 andiny 4:20 hatramin'ny 7:20 fakitsika amin'ny anaran'ny tompo zany zao ny teny ao hoe tsy fantatrareo fa zay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa nefa ny ray ihany mahazo ny loka miazakaza toy izany mba azahoanareo ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety oloha ihany fa tsika kosa ny tsy mety oloha raha izao ary hoy Paoly miteny dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra fa asiako mafy ny tena komangana ka andevozoko fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako misy zavatra anankitelo indray tiako zaraina aminao amin'ny hitombontsika senao hiaina finoana saha amin'ny atleta tian'Andriamanitra zany tsika hisaina hianatra ny finoan'ny atleta io atleta le olona teneniko aminao eto zany hoe tena olona miazakazaka mba azo loka ny toe-tsaina voalohany ianarantsika amin'ny atleta zany dia tsy maintsy mikasa ny andresy izy zay izy vao miditra ao anatin'io compétition io zay izy vao miditra ao anatin'ilay fifaninanana fa tsy hoe dia mba mandray anjarako raha ohatra ka andeha ataoko hoe ohatran'izay zany hoe ohatra hoe manala baka zany sao dia misy gym baka dia tsy maintsy misy mandeha manao an'iny dia tsy maintsy ny tsy ampatorana n'le ankizy fotsiny ny ataony zay atao ahoana zay tsy ampatorana dia mba mahazo moyenne dia zay amin'ny ankapobeny ohatrohatran'izay fa tsy ohatran'izay mihitsy raha hanao jeux olympiques le olona raha tafakatra lenta ambony ary zay mihitsy nefa ty tantarainy Paoly eto ty miakatra lenta ambony mihitsy tsika dia hoy tsara izy miteny amin'ny andiny 4:20 vakitsika teo hoe miazakaza toy izany mba azahoanareo loka
midika ny zavatra voalohany ianarantsika sianao amin'ny atleta dia le fisainana hoe tsy maintsy ianao mikasa ny andresy mikasa ny andresy ianao zany eo ampanaovana an'ilay izy fa tsy hoe fandraisana anjara ny zava-dehibe tsy zay tsy hoe mba manao hoe manana tanjona ianao ary ny tanjona dia andresy tsy zay raha hoe manao korsy ianao dia ny tanjona azo amin'ilay loka ny atleta tsy mitovy mihitsy amin'ny mpiazakazaka tsotra fa ny atleta tena miomana ho amin'ilay fifaninanana raha ohatra zao anao jeux olympique indrindra rehefa ngeza le zavatra le loka fantatrao moa fa reny hoe manao jeux olympique reny a no médaille d'or amin'ireny angeny mahazo médaille volamena amin'ireny vola be mahagaga ny azo bon za ny fomba fiteny koa vola be mahagaga fa zava-poana dolo ihany nefa aloha le izy raha mahita an'ireny mpanao baolina kitra manao mondial reny zao nyity taona ity zao raikitra indray ny raikitra mihitsy ny mondial vola be amana hetsy ny dolara nge ny loka any anatin'ilay olona zany a tena misy an'izay mihitsy ny hoe mikendry mikasa ny andresy izy rehefa hoe miditra ao anatin'ilay fiazakazara izay mihitsy zany le fotom-pisainana tian'Andriamanitra ianarantsika raha ny teny eo amin'ilay Timoty 4:2 izy hoe andaontsika tahaka ny mpiazakazaka mbola jerentsika izay texte kely izay rehefa avy eo indray fa ny ambarantsika zany ankehitriny dia izao hoe andao hiazakazaka manao ny tsara indrindra tena hoe mandeha atotonao ao daholo ny herinao ny fahaizanao manao fikarohana mihitsy ianao mba hahatonga ny hoe le ataonao isan'andro a ny tsara indrindra mba azahoanao ny loka fa tsy hoe rehefa maty ranga dia vita fotsiny azay za fa dia maty fa tsika sianao zany mikendry an'izay tsy maintsy mikasa ny andresitsika tu as l'intention de gagner zay ny dikany manana an'izay toetsain'izay hoe za anao an'ity mba handresy miazaka za toy izany hoe Paoly a mba azahoanareo ny loka ny zavatra faharoa resantsika sianao dia ity ny mpiazakazaka atleta dia tsy maintsy manana fitsipim-piainana mazava mianatra mihitsy zany tsika zao anana an'ilay finoana saha dia mianatra amin'ny atleta tsika hoe manana discipline tsy possible mihitsy ny atleta ho tonga amina avoleta au niveau raha ohatra ka tsy misy fitsipim-piainana rahany eo amin'ny andinin'ny 5:20 sy ny 7:20 tamin'ilay korintianina novakitsika dia izao ny soratra hoe ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny andinin'ny 7:20 Paoly miteny hoe asiako mafy ny tena ho manga ka andevoziko ny dikany disciplineko misy ty za ty zay ny atleta zay ary zay le tia ny tompo ianarantsika sianao amin'ny Timoty 1:2 novakitsika tary amin'ny voalohany tary ny andinin'ny 5 miteny hoe raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna midikany andao hianatra an'izay mihitsy tsika sianao hoe manezaka araka ny discipline tsy hoe mandeha amin'izay itiavantsika azy fotsiny izao no lazaiko anao a marary kokoa raha avako ny fahoriana amin'ilay manenina no ny fijaliana entina amin'ilay hoe mifetena ianao zany mety mivizana be nge zary tiana le mifo maraina dia mako baiboly ray ve amin'ny efatra mivizana fa lazaiko anao fa mafy kokoa noho izay ny manenina aleoko fetena tahaka ny marary le izy fa tsara tareny vokany tsara tareny vokany tsy maintsy manana fitsipim-piainana mazavintsika raha ohatra ka mbola mijanona kely eo mihitsy aloha raha ohatra ka tiatsika ny miaina izay finoana saha zay
andao sa mijery tokoa raha zao fiainantsika ianao ty ve zany zao manana discipline tsara tsika sy anao tehiteny an'ity hoe hitombo amin'ny finoana dia hoe finoana sara nga zany mety amin'izao sia teny tompony ny romanina toko 7:17 finoana avy amin'ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy ianao nefa tsy mameno tenanao mihitsy akory hoe hamaky tenin'Andriamanitra ianao fa misy mamahany ianao tsara mba sendra naheno sakafom-panahy ianao tsara tsy naheno dia hoy fosiny satao anafa tsy naheno ray ahy nga mety discipline tsara hatramin'ny zavatra hoe hoanitsika ny sotrotsika zany ny atlety zany hatramin'ny torimasony azy mazava amin'ny tsara hoe zao adin'izao tsy maintsy matory mahafantatra tsara ny olona atleta avolenta zany mahavatena tsy milibaliba hoe andeha irevirevy sabotsy aly tsy manao zany izy satria izy mikendry be hoe za mila en forme tsara mila en forme ny olona ohatr'izany ara dia miady ho amina loka mora loha ina koa dikan'izay mety aidoro sy azafady fa rehefa le petera faharotoko fahatelo vakitsika hoe levona daholo any zany rehefa kelikely tsika senao nefa tao amin'Andriamanitra hoe ndao hiady amina loka tsy mety loha manahoana zany ny discipline tokony hisy atsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany discipline zany ny zavatra tsy te malaza tsy te ohatrany inona ny filinina se taovy zay andehana amin'ny fosa mety te ahita voninahitry ny tompo ianao fiainanao mahita tendrombohitra mifindra ny fiainanao miaina tsara ny discipline ny tompo zavatra fahatelo ianarantsika farany amin'ity atleta itiravako ny atleta tsy maintsy mifantoka amin'ny loka izy tsy maintsy mikasy izy aloha no hoe handresy zay le hitantsika voalohany tsy maintsy manaraka tsara fitsipim-piainana izy dia manaraka tsara an'izay ary tsy maintsy mifantoka amin'ny loka izy 9:20 tamin'ilay Korintianina nivakitsika voalohany toko 7 raha izao ary Paoly dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra ao amin'ny Hebreo toko 12:12 kosa dia zao ny soratra Hebreo toko 12:12 hoe mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy mba mitandroenatra mba hahazahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy ina zavatra raisitsika senao ao anatin'izany dia ity hoe fantatrao natonga an'i Jesosy nahavitanakeo amin'ny azo fijaliana satria mijery ny banjina ilay ho azony izy avy eo le fifaliana ho azony hoe hiaraka aminao andrakizay hoe ho avitra ianao zany rehefa vitan'izay zany mamelona an'i Jesosy tany anatiny tany dia mahatonga azy hoe fitaiko hatramin'ny farany ty fa sainao hoe teo amin'ny azo fijaliana teo dia ho tampoka ny tompo hoe kamindray aka ampidino tsy ampidino fa izy mihitsy hoe afaka midina ho azy teo moa izy fa nataony hatramin'ny farany satria zay manana zay fanantenana zay raha vao tsy misaina n'le loka isika raha vao tsy misaintsika hoe Andriamanitra kay amin'ne valim-pity atsika raha tsy misaina ny any an-danitra tsika fa reraka eto tany tena reraka tokoa se tsara ngeo ary se zao anoman'ny tompo atsika zao hoe tsara ngeo azy zao hoe le tenitenenana azy nge tsy mahalaza azy mihitsy le tsara ny Korintianina voalohany toko 2:7 ny mahalaza azy tsara hoe mbola tsy hainao sofinao sady mbola tsy hita amin'ny masonao no mbola tsy azo ny sainao sainy ny zavatra homanin'Andriamanitra ho an'izay ty azy mbola tsy hitanao mihitsy fa ho ia hoe andao hifantoka amin'izany rehefa mahery vaika tena mahery vaika mihitsy le fitsapahana le zavatra mandreraka be rehetrarehetra dia misaininao hoe mandalo ty sia mandalo ty
ohatran'le atleta zany a tena marary be mihitsy le coach ny mety miteny hoe tero ihany aray kilometatra sisa efa vizana be mihitsy izy efa tena vizana alefaso avy efa kely sisa misaina le hoe io fa azonao no mety aidoro sea zay nge le tendaviny tompo amintsika misaina an'io jesosy io tsika tsy manao kitotompo tsy mandeha hoe fahoany ty fiainany ty mety tsara tsy mety tsy rarahako tsy zany fa mikendry tsara isan'andro ianao dia mikendry hoe mahatratra ny marika ave ianao zany sa tsy mahatratra mianatra ndao ny zavatra fahatelo farany resantsika amin'tian'io tya mianatra ny finoany miaramila mpiantafika isika mianatra ny finoany atleta mpiazakazaka isika dia mianatra ny finoany mpamboly isika amaky tenitsika ao amin'ny korintianina faharoa ao a korintianina faharoa a toko fahasivy korintianina faharoa toko fahasivy a andinin'ny fahaenina hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo korintianina faharoa toko fahasivy a andinin'ny fahaenina hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ao nevakiko aminao zay teny zay zao ny lazaiko zay mamafy kely paoly a dia kely nojinjay fa zay mamafy be dia be kosa nojinjay aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay eneny fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra araka ny voasoratra hoe namafy izy eny nanome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maritra mandrakizay ary izay manome vo ho an'ny mpamafy sy mofo hoaniny dia hanome sy habeny vo afafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo dia hanakarena amin'ny zavatra rehetra nareo ka handroso amin'ny tsi-pona handroso amin'ny fahafoizany izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra fa ny fanaovana izany fanompompivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelon'ny olona masina ihany fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa satria ny fizahany toetranareo amin'izany fanompony izany no ankalazany an'Andriamanitra no ny fitananareo tsara ny fanekenareo ny filazantsarany Kristy sy no ny fahazotonareo amin'ny fiantrana ho azy soan'ny olona rehetra ina zavatra ianarantsika amin'ny ty texte ato amin'ity korintianina faharoa toko fahasivy ty hoarin'Andriamanitra amin'ny mpamboly ny fiainantsika eto ambonin'ny tany hoarin'Andriamanitra amin'ny ohatrany hoe fambolena samy mamboly daholo zany tsika matetika dia matetika mihitsy ny averin'Andriamanitra io sary io mamboly tsika eto amin'ny tany iainantsika eto ary zao izay masomboly na hoe izay vo afafitsika ihany zay ny afafitsika eto tany mamafy zany tsika eto an-tany a dia avy eo any an-danitra tsika mijinjasy zay ny fandehan'ny fiaina eto ambonin'ny tany rehefa miresaka n'iny tsika ny amin'ny korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahafolo hoe samy ho tsaraina daholo tsika rehetra ndikan'le hoe ho tsaraina nge ianao zany hijinja zay le izy mijinja ny afafitsika isika zay masomboly afafinao ihany a no hojinjainao any an-danitra ao amin'ny Matthieu toko fahaeninao a andinin'ny faharoapolo dia ho itsara ny tenin'Andriamanitra le andinin'ny tapany milaza hoe nitiako tsindrina aminao tsara le milaza hoe miariarena ho anareo a any an-danitra miariarena ho anareo a any an-danitra zay ny ataontsika eto ambonin'ny tany ny olana nitenenan'ny tompo any amin'ny Luka toko faharoa ambin'ny folo tsika mahita an'le zalana anakarena iny dia faly be izy a mikapokapoka ny kibony mihitsy angamba izy zany hoe or fanahiko na avory arena be anao fa maka aina sy maka filinina amin'izay na nitariny tsara le trano fasiany vokatra mieritreritra izy hoe hoay zany izy dia Andriamanitra ny teny aminy ory adala an'io ny alaina amin'ny se le fanahy se hoaiza daholo ho aniza zany reo nivoriany se reo fa lalina be nke se zany niary arena teto ambonin'ny tany fa tsisy nininina ny any an-danitra
tsy resaka hoe miaina finoana saty te anentana anao mihitsy aho hoe ty resaky ty nge tsy ampianarina atsika mba hoe ahoana hony ina formule dia tonga zany dia misy vola tafiditra amin'ny volako ao na amin'izay tonga dia mahazo an'ity tsy zany andao tiany tompo ampiasaina ny finoantsika senao hiaritsika arena ny an-danitra hiaritsika amina zavatra hoe misy dikany mandrakizay ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ina zany zao no afafinao ty ina ny afafinao zay afafintsika senao njinjaitsika dia za te hiteny aminao amin'ilay fomba fitenitsika malagasy iny hoe masomboly voafanto natao any a aza hoe zay aliana lefako any aloha masomboly voafantina zay ampiasaina ry sakaiza zay afafy ary androantsika senao mianatra hoe rehefa mafy any dia andao amafy be dia be. Za zao tena naka an'izay fanampy izay mihitsy tamin'ny fiainako nanomboka tamintsika senao mianatra n'ity finoana saty izy hoe fa ho ray volana zany tsika zay mianatra n'ity nanomboka tamin'ny février teo maka an'izay fanampy izay isan'andro hoe za Jesosy anome olona foana isan'andro manome vavaka olona manome vola olona manome zay azoko mena za te hiary arena ny an-danitra mampiova be mihitsy ny fomba fisainana aty anatytsika le izy aty anatiko aloha tsy mahasorena ny olona mpangatadava tanonga masosotra be mihitsy tena hitako mihitsy fa nitsapain'ny tompo a nalefa misy olona ndraiky nalefa vao mahita an'ilay olona iza fa tena manindry any anatinao zany dia zany hoe tehite io indray nareo a ohatr'izao mampatonga fiainareo sy tavavoaka ohatr'izao zao fotsiny tany anatiko Jesosy exercice na fampianarana le atao ty a enoko tsara enoko dia ndray zany tena tsisy écolage dia tsisy anina ay ohatrinona zany zao ny ilainy se amin'izany any anatiko fotsiny toy izy aho hoe tonga dia le vola tary amin'ilay rehefa le mandeha mitoriteny reny a dia misy ay meko an'ity meko azy tsy nasiako commentaire asiako vavaka mihitsy aloha voanody izy tena orsia lazaiko anao satria any anatiko any izy aho hoe za Jesosy mila miary arena ao an-danitra fa tsara Jesosy io tsara Jesosy io marina amin'ny tenina izy hitanao anatin'io tenin'Andriamanitra amin'io Korintiana le Korintiana faharotoko fahasivy teo a tena tiako averinao vakiny miteny tsara izy hoe zay mamafy kely a dia mijinja kely zay mamafy be dia mijinja be ary lazaiko anao a fa ny sekta tena mahay an'izany fa tsika senao nitotra ny tsy mahay an'izany tsy anao ovina koa zany tena tompo mihitsy mampianatra io manao taiza tany amin'ny ligy tamin'ny lahady manao fanatitra manao rakitra Jesosy inona ny ameko misy fotoana zany ao anatin'ny volanao io rehefa misy isan-karazany le paozin'le vola ao anatinao ao eny mba tsy dimanjato aloha ny le fasose dia za hoe za Jesosy andeha amin'ny finoana efa kely ny tao anaty poketrako io a za Jesosy andeha amin'ny finoana fa zay ravy ngeza indrindra tao anatin'ity poketrako ity ny ameko meko any le ravina mangamanga mbola misy mangamanga ray tao meko ty tsara ny tompo zany nefa le tsy manam-bola azonao tsaina na dia voalohany volana zao dia tsy manam-bola le ao anaty poketrako tsisy ampiasainao fa amin'ny fotoanany ina zavatra miseho anatin'ny herinandro misy fanaovako misy cellule de prière ny sekoly ary amin'ny NSPC zay dia miteny anazy zareo tamin'ity herinandro ty ty na efa laigny aloha talata misy an'izao koa amin'ny lakamisy dia ianao ve mbola afaka jereko fotoana afaka
hitanao meny tompo a dia avy eo meny zavatra meny valopy a dia mitsika amin'ny tompo fotsiny aho hoe jesosy io ianao io orsea zany ary nge mbola nieto tany mbola nieto tany zany teneniko anao zany fa makaizany any an-danitra hoaizany ataon'ny tompo amin'ny fiainantsika marina ny ten'Andriamanitra manome amin'ny fifaliana ny anjiny fahavalo amin'ny Korintiana 4:7 io ary Andriamanitra mahay aloha averiko vakina aminao tsara fa averiko amin'ny olona rehetra zay manome rehetra tamin'ity resaka tamatavy ity za dia tena miondrika eo anatrea amin'ny tompo mihitsy isaky ny mandeha io telefôny io ka misy mandeha fa lehan'ny vola eritreretina hoe manomboka amin'ny 300 ariary misy olona manome 300 ariary fa manohana foko zany sia misy olona manome 9 hetsy ariary fa manohana foko koa zany fa satria ny fantatro dia ity ho amin'ny tompo no anaovany azy misy olona betsaka tena mikritika be any RVM andeha ataoko hoe tsy ny RVM fa mikritika angalo amin'ny hoe tamin'ny andro martyr ve tsy nisy an'izany ny teny hoe atao manao fanampiana ohatr'izany adoy aminao hoe ny farisen-dahatra ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity za tea izara ny fifaliana ho amintsika mihitsy hoe tiako hitombo ny fahasoavana ao anatin'ny olona fa io ange fahasoavana ny anatin'ny olona no manome fahasoavana ho anao no mahafoy fa tsy ho an'ny RVM akory ho vita tsara io RVM io fa tiany tompo ianao handray antanana mihitsy any koa hoe za Jesosy hanome dia ho tsara ho an'ny tompo amin'ny anjiny fahavalo Korintiana 4:7 anjiny fahavalo ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra everiko ravako fa isan'ny zavatra mampahantra antsika malagasy ny tsy fananantsika fanahy fahafoizana atreo mibetsaka ao anatin'ny maro dia ny fanahy tia kely zay contraire ao fanahy fahafoizana tia kely inona no miazo mahavariana mihitsy nge vao tonga ao amina toeram-piasana anankiray ny olona dia misaina hoe ahoana ny ahafahako mahazo mangalatra kely ato mahazo mihoatra noho izay tokony ho ato zay ny ao an-tsainy voalohany aizany andeha fiainana ary sea tsy ahafoy nininina mihitsy ara zany fa an'le mpampiasa indray mbola sotominy orse tsika senao miaina finoana satsika mahafoy tsara indrindritsika mampirisika anao amin'izany aby sao ny tena ny tompo manome toky atsika ety ampamaranana lioka toko fahenina anjeny fahavalo-telopolo ny ainako loatra ny fahamarinan'ilay tenin'Andriamanitra dia zaraiko aminao hoy ny tompo miteny hoe omeo dia mba omena ianareo fatra tsara sady ahintsana no afatratra ka mihoatra no nomeny ka mihoatra no homeny ao ampifonareo fa zay fatra ataonareo no amarana ho anareo kosa tena manentana anao amin'izany fantatro mihitsy tena ao anatina olam-bola mahagaga mihitsy ny gasy ankehitriny ary ianao gasy ohatrako miaina an'izany ny ao anatiny io tsy kajikajy be da be fa ny ao anatiny omeo dia mba omena ianareo isaorany tompo izay occasion rehetra omeny tompo hoe tia misy occasion angatao amin'ny tsara ny fahendrena Jesosy ohatrinona ny tianao ameko Jesosy inona ny tianao ameko satria tsy voatery ho vola mihitsy ny fahafoizan-tena nge amin'izao vanim-potoana iainantsika izao misy zavatra iandrasana any amin'ny fiangonana toy izany dia ny efa mpanompo teo aloha teo foana ihany reo ihany reo ihany fa ny olona malaindaina zany ka misy tranokibony ve hoany zany dia hoy hoe zay ihany ny mampahantra mahereza mamafy be dia hijinja be marika toko 10 andiny 7 hatramin'ny 8 mamarana antsika azy
zao ny tenan'i Jesosy marika toko fahafolo andiny fahasivy amby roapolo sy raika amby telopolo lazaiko aminareo marina tokoa iny tompo tsy misy olona efa nahafotrano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato eny amin'izao ankehitriny izao dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny fanenjehana ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay nefa maro amin'izay voalohany no farany ary izay farany no voalohany tsy misy mihitsy zavatra omentsika n'Andriamanitra ka hoe mandehandeha fahatany verivery raisiny tsara taolo na fotoananao avadiny omeny mijinja zato eny ianao reny mahatonga antsika sy ianao tsy manam-potoana lava io jereo fa sao dia tsy mahay manome fotoana ho an'ny tompontsika tsy mahay manome fotoana ho an'ny hafontsika izay mantsy midika an'ilay hoe mahafoy tsy ho an'ny tenanao ho an'ny hafo manasa lamba ny hafo efa nieritreretinao fa izany hoe ndeha sasako ny lambany io ay za koa kiritina ny avokako an'iza miariarena ny an-danitra sia zany le zavatra tao mifandoka amin'izany andeontsika isaina an'izany fa kay reny rehetra reny tsy mila misy mahita akory fa Jesosy mahita ary amin'ny fotoanany tsara mijinja avy zato enitsika tsara ny tompo sahy manome ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra tsika sy ianao zavatra anankifito zany resantsika sy ianao teo telo tamin'ny resaka miaramila telo tamin'ny resaka atleta ray tamin'ny resaka mpamboly ny zavatra hitantsika voalohany hoe tsy maintsy faritantsika hoe vonina ho faty ho amin'inona moa zaty sa mandeha gona be fotsy ho fiainantsika se faharoa mila afoko le mety amiko le mety amiko tsy maninona na tsy atao arany mety amiko fahatelo esoriko avokoa izay manelingelina amin'ny fotoana rehetra vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra vao tonga ny antso dia ahoana moa ny avalitsika hoe oui mon général izay ihany ny antsika sezay tsy maintsy faefatra tsy maintsy mikasa ny andresy tsy hiainaina fahatany eto ambony tany eto fa za miomana ny andresy fahadimy tsy maintsy manana disiplinina tsy mpiainana mazava fahenina tsy maintsy mifantoka amin'ny loka ary fahafito farany masom-boly voafantina ary seno afafy koa tsy mamafimafy fahatany ary rehefa mafy koa mafy amin'ny ve atako be tabeny zay mahireza sy mahatanjaka rehefa afakitsika Andriamanitra ray feno fisaorana anao ny fonay mampianatra anay anana finoana sa toy ny any miaramila toy ny any atleta toy ny amin'ny mpamboly Jesosy rehefa mandinika anay zay mandinika an'izany teninao zany tena mifona aminao mihitsy zahay fa zahay indraindray dia miaina fahatany eto ambonin'ny tany eto fotsiny tsy tena manana tanjona tsara amboary hoe ny atsy anatinay atsy anana an'izany finoana miaramila zany zahay vonina ho faty ao anatin'ny fankatoavana anao vonina ho faty ho an'ny ampandroso ny hafa ho elingelenina vonina ny hafoy izay mety ho anay le mety aminay noho ny amin'ny hafa Andriamanitra tsy hainay amin'izao mihitsy zany toeponao zany Jesosy dia misaotra fahavolenao aty anatinay sady ataonao mivelatra tsara aty anatinay ampianary izay ho toy ny atleta tena mikendry tsara n'ilay tanjona hatrany hatrany mikendry ny andresy fa tsy hoe miainaina fotsiny ampianary zahay anana izay disiplinina fiainana zay dia anary tsara mba tsy hanenina zay tompo ao aoriana misaotra tompo fa amboly izay zao mamafy hatrany hatrany ka zay dia amin'izao sisa izao masom-boly voafantina ny ataonay ny fananao ny herinao no miasa tsy anatinay hatanteranay an'izany dia tao aminao mihitsy izahay rehetrarehetrarehetra ao anatin'ny herinandro manaraka tsy eo ananay indray fa mazava fa eo hatrany ianao miaraka aminay hiaina finoana sa zay miaina finoana sa misaotra tompo tsara ianao
mombanay ianao, mahita tsara ny zavatra rehetra trehanay ao anatin'ny fiainany ankonana zao, anatin'ny fiainam-piangonana, ao anatin'ny fiainam-pirenena. Ampiasao zay Jesosy, ampiasao olona mpamafy zavatra tsara, tsy kivy na dia ninona zava-miseho ao. Indraindray Jesosy reraka ihany zay amin'ny olona mety hoe manetsika, ny olana mitrosa be, ny tsy fampiny ao an-tanana. Nomenao anay kay ny hevitra tafavoakanay ao anatin'io mamafy. Jesosy ampio zay raha nafanafa indreny zay amin'izay fitantanana ny eo an-tananay, amin'izay fanapahan-kevitra rehetra mila raisinay, nefa indreny zay taio ny fiainany ankonana tsirairay. Jereo manokana ao anatin'ny tsy fahasalamana, manome fahasalamana ianao tompo, mamerina an'izay fahasalamana izay. Jereo izay ao anatina fahoriana sy fijaliana izay tsy haiko akory manonona azy hoe inona daholo ny antony, ampaherezony tsirairay tompo, ahitanao ao anatin'ny tranga misy azy. Matoky anao zay Jesosy fa miara mandeha aminay ianao ny fifalianao ny fiarovana mafy anay, dia ataonay amin'ny anaranao ny vavaka. Amen. Amen.